avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Fokotany enina no efa dibo-drano tanteraka ao Mahajanga vokatry ny rotsakorana entiny rivo-doza fity ka voaterina tsahatra ny fampianarana ny tapany ariva tio. Mila rodana ny rafitra niteraka alabato teto amintsika ka soloana rafitra sy lalàna vaovao. Raha tiana ny hahazoana fividianana madio sy mangarahara hoy ny antoko MFM. Nandritra ny fankalazana ny fahatelo amin'ny 50 taona ny joroany antoko. Mbola maro ny takaitrana avelan'ny fitondrana teo aloha mampikatso ny fandraharana anatin'ny sehatry ny ariana kibon-tany. Oram-panao Vatsoa efa natomboka ny famahanan'olana ho ny ministera-pia ary manapirovo izany ny fanapahan-kevitra samihafa noraisina tao anatin'izay 3 volana mahery izay. Tsy afaka andihanan'ny fiarintsony ny RN 33A miaingo eo amin'ny croisement ny RN 4 rakaikina Ambodimamy miazo any distrika ny Tsaratanàna taorian'ny rotsakorana ny Fanesy tranga izay anaova mponina antsoava amin'ireo tompona andraikitra isana ambaratongany. Anivelany miahiahy any Frantsa, Benin ary Côte d'Ivoire ho tao ambadiky ny fanafiana amin'ny foto-dravitra samy miaramila atao amin'ny seranam-piaramanidina ny iraisam-pirenena atao Niamey, lehibe ny fitondrana miaramila ao Niger ny antsiprian'izay. Fotoanan'ny fampilalamba-vaoantsika indray eto amin'ny vita lavitra kolo fa tena ny araba tongo kilasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay anokafantsika ny fiarahana amin'ity alay ity manomboka mitambesatra amin'ireo mponina mipetraka amin'ny faritra iva ao Mahajanga ny rotsakorana tsy akiato entin'ilay rivo-doza fity amin'izao fotoan'izao fokotany enina no efa dibo-drano ka natsahatra ny fampianarana ny tapany ariva teo nampiakarina amin'ireo toerana avy avetrany ihany koa ireo trabona any amin'ny toerana amin'izao fotoan'izao. Christian Andriamiery, Kolo Mahajanga. Efa nelakelam-peny rano ho any ankamaroan'ny lalana miditra amin'ireo faritra hiva eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga vokatry ny rotsakorana tsy ankiato entin'ilay rivo-doza fity tamin'ity androandroany ity. Efa maro ireo trano tafiditry ny rano mba hiakatra amin'ireo toerana havo efa voatokona andraisana azy ireo. Efa amperinasa mandrindra ny fandraisana ireo trabona ny CPGRC na ny comité préfectoral pour la gestion des risques et catastrophes na ho an'ny fampitaovana ireo toerana itobiany trabona na fakanalakana amin'ireo toerana tsy afaka le tongotra. Ambony lohalika ny rano am'izao antsika miteny zao efa miakatra mbola jaune alohan'ny alerte amintsika zao fa mbola tsy rouge fa za mino fa mety tsy hoela zany raha mitombo zao mitombiana satria tsy mijanona ny rotsakorana mety rouge. Hitetezina ny fokotany rehetrarehetra zay hita hoe ambany zay sahirana mety fokotany 5 na 9 eo hiteteziny ekipa rehetrarehetra amin'izao. Ny fepetra efa niresina moa zany manaitra ireo vahoaka ty amin'ny tapany ambany amin'ny tanàna ty mba hiakatra hampiakatra ny entany na hifindra amin'ny toerana zay manankavana aloha raha ohatra ka tsisy havana manana trano ambonimbony dia hifindra ry amin'ny efefe tsara mandroso fiarovana. Zay zany no amindrana aloha vonjy-maika amin'izao fa mbola maromaro ny site d'hébergement efa identifiena hatramin'ny Maleriva rehefa nivory ny ekipa ny GRC rehetrarehetra atao anatin'ny préfecture. Tombana ny mpamantatra ny toetrandro mbola hitombo hery ity rivo-doza fity ity mialoha ny akarany aty an-tanety izay vinavinaina eo anelanelany misasakalina sy ny vao mangiran-dratsy. Atao anatin'ny 12 ora izany dia vinavinaina fa hitombo hery hatrany foana ho tafiakatra ho cyclone tropical zany alohan'ny idirany zany zany hoe mahatratratra any amin'ny 20 km isan'ora zany ny rivotra eo amin'ny ivony. Izay fidiran'izay zany vinavinaina amin'izao fotoana izao fa eo anelanelan'ny Besalampy sy
solala moa zany tena vinavinaina aloha zany atreto amin'izao tsika miteny zao amin'ny raha alina mandra-pahatonga ny rapitso maraina vao mangeran-dratsy io zany no anaovana zay vinavina hoe idirany an-tanety zay. Tafiditra ao anatin'ny loza manambana amin'ny fiakaran'ny renirano ny faritry Boeny sy Betsiboka. Entanina ao anatin'izany ireo toerana rehetra manamorona rano mba hitandrina na ranomamy io na ranomasina. Ho an'ny manamorona ny ranomasina dia mazava ho azy ao anatin'ny resaka onjan-drano no tena ambony satria raha manelana ny avy ao solala ka hatraty Analalava dia mahatratra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 metatra ny avon'ny onja, misy onja misamotamotana ary mahatratra hatrany amin'ny 4 metatra no aty ao anatin'izay fandalovan'izay rivo-doza izay. Ohatran'izay ihany koa ny fiakaran'ny renirano ho an'ireo manamorona ny renirano sindriana manokana amin'izany ny reniranon'ny Betsiboka zany hoe ao amin'ny distriktan'ny Ambatoboeny sy ny distriktan'ny Marivoay dia ho an'ny distrika Mitsinjo kosa ho an'ny reniranon'ny Mahavalo Sud dia ny ho an'ny distrika Mahajanga faharoa moa zany ho an'ny reniranon'ny Mahajanga. Amafisina trano ny tokony hanarahana ireo toromarika izay omeny ireo tompon'andraikitra mba hanamora ny fifanomezan-tanana ho an'ireo trabona mila izany. Tany amin'ny 7 kilometatra ny avaratra andrefany Besalampy no nisy ny foibe an'ilay rivo-doza fity tamin'ny nora sasany ariva teo raha ny fampitambavao avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Vinavinaina hiditra tanety eo anelanela ny tambo rano Soalala ty rivo-doza ty raha ny fampitambavao hatrany. Fahavaovan'ny politika no anoizantsika ny fampilalambavao. Mila rodana ny rafitra anteraka alabato teto amintsika ka soloana rafitra sy lalàna vaovao. Raha tiana ny azona fividianana madio sy mangarahara hoy ny antoko MFM manandritra ny fankalazana fahatelo amin'ny 10 taona ny ijoroany antoko tamin'ity androany ity. Takina ny ametrahana satany feny antoko politika hamaritana ny fomba fanaovana politika eto amintsika raha ny fanazavana nentin'izy ireo hatrany. Arina fitiavana no mitaritra ny Antsiprian'izay. Saika nahitana alabato avokoa ny nahalany ny fitondrana ny fandimpy ny tantana ny firenena hatramin'izay. Antony iray izay niteraka fitsiketseham-bahoaka sy firodanan'ny fitondrana tsy nahatapitra hatramin'ny farany ny fimpitoam-piasana hoy ny antoko MFM. Noporofony tantara tamin'ny fisian'ny tolom-bahoaka izany nanomboka tamin'ny repoblika voalohany hatramin'izao repoblika fahefatra izao. Ilaina noho n'izany ny fiarovana ny dingana vitan'izao fitondrana izao amin'ny firosoana amin'ny fanavaozana hoy izy ireo. Tokony isy ihany koa ny fanovana ny rafitra amin'ny fikirakirana ny fifidianana, ampanjakana ny fahamarinana sy ny safidim-bahoaka. Ny dingana efa vita hatreto ka nijoroan'izao fitondrana izao dia ilaina arovana. Faharoa, mba ho fandavirariana ny demokrasia tena izy na ny normalisation demokratika dia tsy maintsy mandrodana tanteraka hatrany fotony ny rafitra izay niteraka alabato teto ka soloana rafitra vaovao, olona vaovao, lalàna vaovao mba hatongavana amin'ny fifidianana marina, mahitsy, ekeny rehetra ao anatin'ny tenerana izay fototra goavana iray ijoroan'ny tena fanovana sy ny fiovana lavitra ny mpisoloko fahefana. Izany no ajoro dia mba ilaninany tany sy ny fanjakana ny aoriana ka mba tsy hisy intsony ny fanjakana alaindefina, alaimbasy, alaitafondro. Nanamarika ny antoko MFM fa tsy nisy olona voavolavolany antoko politika ireo mpitondra ny fandimby hatr'izay fa efa tonga teo amin'ny fahefana vao notefena tao anaty etika politika. Mila diovina ny tokotany mpitantanana raha tiana ny ametraka fototra mahomby amin'ny fampandrosoana. Takina ny ametrahana ny sata mifehy ny antoko politika ahafahana mamaritra ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, ny famatsiam-bola amin'ny fifidianana raha ny fanazavana. Satria nanjaka loatra teto amin'ny firenena ity ny fampiasam-bola ny mpanao politika azahoana fanjakana. Manombotra izao tsy maintsy jerevana ny satany antoko politika. Ohatr'izay lay mpifaninana indépendant fa reny no anisan'ny nanimba ny fanaovana politika teto Madagasikara. Manombotra izao zany dia hojerevantsika ny fanadiovana ny tokotany izay ny MFM manotondra n'izany voalohany. Aleontsika andamina ny firenena manombotra izao. Efa io no napetraka teo dia everinay fa lalana anankiray hitondrana ny firenena, hitondrana izay filoha himpandimby eo izay everin'ny MFM fa lany amin'ny fomba
mazava tsara. Feno 3 taona katroka androany ny antoko MFM no tarihiny tompoko lahy manandafy Rakotonirina izay nitsangana ny taona 2017 foto-kevitra ijoroany antoko ny fametrahana fanjakana mahaleo tena manome lanja ny rafitra masimandidy amin'ny fampanjakana ny fitsinjaram-pahefana isan'ny tonga nanotrona ity fankalazana ny 3 taona ny antoko MFM androany ity ny filoha national ny antoko malagasy meramiainga Iado Andrenenarivelo. Tsy maintsy atao ivony fanovana rehetra ny fahatsarany ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny teo anivon'ny Kremlin na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar androany tokony fototra ijoroan'ny politika rehetra ny fiarovana ny fahaleovan-tena ara-toekarena manamafy ny filanina torolalana na ny doktrine momba ny toekarena mazava ny antsiprian'izay. Tokony fototra ijoroan'ny politika rehetra ny fiarovana ny fahaleovan-tena ara-toekarena, ny fitandrona entitra ny arena voajanahary ary ny fitoniana ara-toekarena kabeny hoy ny atoko Kremlin. Androany manoloana ny toe-draharaha ankehitriny. Tsy maintsy atao ivony ny fanovana rehetra ny fahatsarany ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Noho izany, manamafy ny filana torolalana na doktrine momba ny toekarena mazava izy ireo izay manome andraikitra strategique eo an'ny fanjakana amin'ny fitariana ny fandrindrana sy ny sisa. Tsy maintsy avaozana ny rafitra ara-toekarena mba hahafahan'ny hery-velona rehetra mandray anjara, vondrom-piarahamonina ny fotony, sehatra tsy miankina, firaisamonim-pirenena, diaspora, vehivavy, tanora. Ny fanavaozana dia tsy maintsy miorina amin'ny demokrasia ara-toekarena, fanohanana ny fikambanana iombonana ho an'ny famokarana, fanamorana ny fidirana amin'ny tsena sy ny fampindramam-bola ary ny fahazoana vaovao ara-toekarena. Ny Kremlin dia miantso ny fametrahana banky fampandrosoana mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara, anohana ny famokarana sy ny famatsim-bola maharitra. Izany fanavaozana izany dia tsy maintsy arahin'ny fanatsarana ny fidiran'ny vola vahiny mba handrisihana ny mpisehatra ara-toekarena na malagasy na vahiny amin'ny asany. Mitaky ihany koa ny Kremlin ny siny fitsipika mazava amin'ny fanonanana, ny fisiny mangarahara, ny elanelana mazava eo amin'ny fahefana ara-toekarena sy ny fanapahan-kevitra ara-politika ataon'ny fanjakana. Manoloana ny fanaovana fikoanandom-pirenena, manindry manokana ny filana ny dinika malagasy samy malagasy tena misokatra, mampandray anjara ary mangarahara ny eo anivon'ny Kremlin. Mitaky fanoherana ny tombotsoa manokana izay mifanohatra amin'ny tombotsoa iombonana na fanovan-drafitra tena izy ary fahafana mamatatra izay tena lahara-pahamehana. Zavatra tsapa sita raha mijery tsika ngambany ohatra misy zavatra mampanainay ihany, tady verina ohatra ny teoro ihany. Inona moa le izy? Zany misy ny ato amin'ny rafitra ny fanavaozana izay taritin'ny filoha fanavaozana, dia misy ny membre ny gouvernement. Dia zavatra hita zany tsy ampy engagement le membre ny gouvernement. Ilay ato amin'ny andaniny mametraka n'ilay eritreretiny hoe fanavaozana hitondrana n'ilay firenena rano tokony io zany déclic-ny zany tokony manatanteraka ny aty amin'ny gouvernement zany. Dia raha tsapantsika nefa dia lasa n'ilay mizavatra tady ifanefaka ka tsy maintsy mametraka vision mazava zany. Tsy tokony ho teny filamatra fotsiny ny fanovandrafitra ara-toekarena fa ho asa lahara-pahameny ny firenena raha ny fanazavana trany. No amafisiny izy ireo tao anatin'izao fionana izao ihany koa ny tokony hanomezan-danja ireo manam-pahaizana sy mpikaroka malagasy raha tiana ny hampandroso ny firenena. Vaovao ny toekarena izay hatrany fa manodidina ny sehatry ny arena kibonitany. Mbola maro ny takaitra navelan'ny fitondrana teo aloha mampikatso ny fandraharana anatin'ny sehatry ny arena kibonitany. Ireo mpanaova-tsoa androany isan'izany ny fahasarotany antota taratasy ilaina manomboka amin'ny fitrandrana hatramin'ny fanondranana ny vokatra. Efa natomboka ny famanan'olana hoy teo anivon'ny ministera ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratégique ary manapirovo izany ny fanapahan-kevitra samihafa noraisina tao anatin'izay 3 volana mahery zay. Mitaky ny fanalalahana sy fanamorana ny antota taratasy rehetra amin'ny fandraharana arena kibonitany ireo mpisehatra amin'ny vatosoa nandritran'ny fifampiarabanana tratry ny taona 2024. Efa hita taratra ny fahavononan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny arena kibonitany anatsara ny sehatra. Porofon'izany ny fanapahan-kevitra anokatra indray ny fangatahana fahazon-dralana hitrandraka araka ny tapaka nandritran'ny filan-kevitry ny ministra farany. Saingy mbola maro ireo teboka mila jerena hoy ireo mpisehatra. Mbola tsy misy zany tsy on levé zany anatina exportation ilay lalàna mandrara fa tsy azo ondana ny vato na dia efa tahery tamin'ny andron'ny ravalomanana na tsy maintsy tahena ny vato gemme, ny safira, ny rubis, ny beryl vao azo ondana.
or nefany a izay mpandraraha majinika mividy makany amin'ny carrière nefany a rehefa aveo a mitay e mivarotra amin'ny vazaha le vazaha mividy aty aminay a tsy afaka mamondrana an'izay zavatra izay dia noho izany a lasa maty koa ny tsenanay nefa izay mba mandohitra ara-dalàna ihany andriamato ministra mba ho italaona aminao zay hoe mba ho tantero aminatin'ny conseil de gouvernement mba ho tapahana azy zany zavatra izany hoe amin'izao fanavaozana izao a loka tsy hoe ny fanjakana rery ohatran'le fanjakana teo aloha le fanrodana ny hoe tsy maintsy mandeha fa izay mba mandohitra kely koa mboka mba tserevanareo indrindra fa tsy fanomezana ny permis d'exploitation des mineurs maro be tsy fanomezana ny ao koa ny patante a satria izay tsy afaka misehatra an'izany ka raha ohatra izay mandeha mitondra vatosoa eny an-dalana eny dia misendra an'ireo mpitandro ny filaminana savay ny patantenay a tsisy anefa ny patante mivoaka dia eo zany izay a miahaka fotsiny eo a very ny zavatra izay ny sasaranay ka noho izany a mba mangataka aminao ministra ka dia izay zany a mba etaetaponay a mpisehatra ny vatosoa hojerena avokoa ireo teboka narary ny sehatry ny Arenankibon'ny tany hoy ny sekretera jeneraly tonga ny solitenan'ny ministra ny Arenankibon'ny tany nandritra ity fiaonana tamin'ny mpanao vatosoa ity manomboka izao hisy fiantraikany mivantana ho an'ny mpisehatra sy ny toe-karena avokoa ny fanapahan-kevitra raisina ka isan'izany ny resaka valeur marchande ny vokatra Arenankibon'ny tany avinay avy any amin'ny faratapiny any dia hoe ny asanareo aoka ny vokany vatana tsara any amin'ny vahoaka anisan'izay ahafahana nanokatra ny ahazahoan-dalana an'iray trandraka-vato fa nareo mpisehatra amin'ilay izy izany hoe le mivarotra sy manondrana efa natao révision ny valeur marchande amiraina dia no amiraina ny valeur marchande mba azahoan'ny mpanao vato misitraka izay tokony hositrahana tontosahndro ho an'ny teny Antaninarenina ny fifampiarabanana tratry ny taona 2024 ho an'ireo mpanao vatosoa izy ireo izay nanamafy ny fahavononany anara-dalàna ho fanohanana ny toe-karena saingy mitaky tantsoroka amin'ny fanjakana ihany koa andrindrana ny asa vatosoa niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ny fametrahan'ilay tale jeneraly mpisolotoerany eo anivon'ny knaps izay natao ampandeha ty sampandraraty eo ampiandrasany izay ho tale jeneraly vaovao efa napetraka ireo mpikambana amin'ny filankevi-pitantanany knaps amin'izao fotoana izao ho ny minisitra tompona andraikitra ary efa mikirakira ny fametrahany izay ho tale jeneraly vaovao arak'izany any talata fahatelo ny volana febroary izao no ivoaka ny avis de recrutement eo anivon'ny knaps afaka mandray anjara avokoa izay rehetra mahafeno ny fepetra ary angarahara ny fanendrena andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay dia angarahara tanteraka ny candidature afaka mandefa candidature izay mamaly an'izay critère ao anatin'ny avis de recrutement izay noho izay ihany koa dia andalo an'le procédure de recrutement légal tanteraka mihitsy ary fiara-miasa iarahana amin'ny bianco ihany koa izy io miantso ny bianco ihany koa ny commission de recrutement knaps mba hipetrahan'le mangarahara tanteraka hialany asasain'ny mety cotisant knaps hoe ahoana ny volanay hialana amin'izay souci rehetrarehetra zay dia ho atao tanteraka ao anatin'ny fangarahana sy ny fahitsiana manarak'izay dia tena marika ihany koa izahay fa ny PCA knaps vaovao moa izay tsy soviana amintsika fa olona izay tena mahitsy ihany koa ministry ny fitsarana teo aloha ary membre ny knaps ao izy amin'ny anarany primature dia ao anatin'ny fahitsiana ihany koa fomba fiasany izany PCA vaovao izany tiana ny amoaka ao anatin'izay hoe tsisy tokony ampiaia atsika cotisant na isika mpiasa na ny mpampiasa fa hipetraka tanteraka ny mangarahara ary hipetraka tanteraka ny fahamarinana sy ny fahitsiana notontosaina omaly tontolo iary andinika ho fanaingana ny toe-karena ho an'ny faritra atsimo andrefana ampandrarasy mpisehatra avy amin'ny sehatra maro no nanatrika izany ka samy nanolotra sosokevitra sy paikady mifanaraka amin'ny zava-misy any an-toerana hoentina mpandrosoana ny toe-karena any an-toerana Bono Melize Kolotolo iary
ny ompana tamin'ny fametrahana paikady mifototra amin'ny filany faritra Antsimandrefana ny dinika ho fanainganina ny toe-karenina izay nokarakaray ny ministera ny toe-karenina sy ny fitantanam-bola miaraka tamin'ireo mpiara-monina antoka aminy. Nasongadina fa ny fanomezana sehatra ireo olona eny fotony ho mpandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana no tanjon'izao dinika izao mba hivoaha ny vahaolana tena mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny faritra. Koa satria ny aty an-toerana no mahalala tsara sy mahafantatra bebe kokoa hoe inona ny olana, inona no sakana, tsy ahafahana mampiroborobo ny toe-karena eto an-toerana dia izay no antom-pisiny izao dinika assise régionale natao aty amin'ny faritra izao. Raha atao banky tokana ny zavatra tena nanitikitika ny mpandray anjara tamin'izao dinika fanaingana ny toe-karena eto Antsimandrefana izao dia isany nisokadina ny tokony ampiroboroboana ny lafin'ny fambolena, lafin'ny fiompiana, ny jono, ny fizahan-tany ary indrindraindrindra ny fampiroboroboana ny arena ankibon'ny tany izay misy betsaka eto amin'ny faritra Antsimandrefana. Nandritra ireo atrikasa samihafa dia samy naneho ny fahavononany ny mpandray anjara ho mpiara-monanto amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena eto Antsimandrefana. Hoe zava-dehibe ny fisian'izao fampiresahana zao eo amin'ny sehatra rehetrarehetra resaka fandraharahana sy fampiroboroboana ny indostria satria ny samy nahafahany tsirairay zany namoaka ny heviny mikasika ny olana sedraina sy namoaka ny heviny mikasika ny vahaolana mety azo hampiroboroboana ny sehatra fandraharahana ty amintsika titoliara dia tanatin'izay zany marobe ny hevitra ny vohitra tao fa ny zavatra tsapa zany dia hoe samy vonona ny mpisehatra tsirairay zany handray ny anjara biriky ny tandrify azy mba hanangana atsika zany toe-karena matanjaka aty amin'ny faritra atsimo indrindra fa aty Toliara. Tao anatin'izany moa zany voaresaka tao ny fampiroboroboana ny port, voaresaka tao ny fikarakarana ny dossier izay tokony ho atao Toliara ty fa tsy voatery Andesan-Tananarivo. Tao anatin'izay ny fanomezana sehatra ny tanora mba hiditra amin'ny lafin'ny fandraharahana. Aorian'izao dinika fankan-kevitra izao dia andrasana ny famotenana sy ny fanangonana ireo sosikevitra rehetra izay hoentina amolavolana drafitra mazava tsara anatanterana ny fanainganana ny toe-karena ho an'ny faritra Antsimandrefana. Fa mahanan olana famatsin-drano nanolotra foto-drafitrasa famokarana rano fisotro miisa roa ny mpianatra sy ny mpiasa ao amin'ny cité universitaire votovorona ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo ministera voakasika foto-drafitrasa izay samy hamokatra rano ahafahana mamala ny filan'ny mponina manodidina ny 400 rano fanazavana Gabaindoa. Laharam-pamehina ho an'ny fitondrana fanavaozana ankehitriny ny fampianarana sy ny famalina ny etaetan'ireo tanora. Anisan'izany ny famahana ireo olana amin'ny zo fototra no takina teny an-kianja nandritra ireny tolo ny fanovana ireny. Tahaka ireo université mpanjakana manirana ny nosy na azo foto-drafitrasa ahafahana misitraka rano fisotro madio ihany koa ny sekoly ambony polyteknika n'Antananarivo eny Votovorona ka notokanana sy natolotry ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana androany izany. Kaikaiky ihany koa mpianatra eto Votovorona amin'ny tsy fisian'ny rano dia nanolotra forage lehibe anankiroa zany ny ministera mba hamana ny olandrano ety Votovorona ahafahan'ny mpianatra milamina zany amin'ny fandratoana fianarana. Ny forage dia 60 mètres eo ny alalany dia 2 mètres cubes par heure. Zany hoe ity forage anankiroa natolotra ity dia tena natokana ho an'ny mpianatra aloha zany izy amin'izao fotoana izao. Fantatsika fa amin'ny volana marsa eo no hanomboka hiditra ny mpianatra mihitsy mananteny izahay avy ao amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana fa efa ilamina mpianatra raha miresaka rano. Zava-dehibe ho an'ny mpianatra eny Votovorona ireto foto-drafitrasa ireto na eo amin'ny fianarana izany na eo amin'ny fiainany andavanandro. Araka ny fanazavana mampiasa rafitra hybride ny foto-drafitrasa sady mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra avy amin'ny jirama no mandeha ihany koa amin'ny herin'ny masoandro. Arak'izany miantoka ny famatsin-drano mitohy sy azo antoka na dia eo aza ny fahatapahan-jiro mety hitranga. Tonga eto amin'ny Votovorona ny ministra ny rano anatitra ny fanampiana an'ireo forage
mba hisrana izy ireo rano sotro madio manampy azy amin'ny tsy fitahitainana amin'ny rano amin'ny fianarana moa zany zay zavatra zay misy olana manokana ny firaisan-kina sy fiarametana gouvernemanta indrindra raha mahatonga ministra amin'izao fanomezana lehibe ny mpianatra izao. Tao anatin'ny etaetanay ary rehefa nangatanay ny anananay rano fisotro madio izy ity zany dia forage anankiroa izay soranay amin'ny ministry ny rano sy ministry ny fampianarana ambony nanome anay an'izay forage zay inona fa hamahany etaeta mpianatra sy ny filamimpianatra amin'ny alalan'ny tsy fisina rano izy io. Izy ity moa zany na dia tapaka ary jiro dia afaka mandeha foana ny rano satria misy panneau solaire zany manosika ny rano hiakatra foana dia tsisy olana zany tsy atahorana ny fahatapahan-jiro amin'ny tsy fisiny rano. Tonga nanolotra an'ireo fotodrafitrasa roa lehibe ireo androany teny amin'ny Croix sy ny mpianatra ary ny piasa eo anivon'ny cité universitaire votovorona ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny ministry ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana. Fotodrafitrasa natao natokana ho famahana ny olan'ny fahazoana rano fisotro madio sy maharitra ho an'ny mpianatra sy ny mponina eny an-toerana raha ny fanazavana. Tontosa tao amin'ny commune Masindray Androany ny fambolekazo no tanterahan'ny ministera mponina sy ny firaisan-kina. Misy lama napetraka amin'ireo zanakazo miisa 10 no volena izay arahan'ny ministera sy ny commune ny Salah azona tapavelomana ambony onona saina. Tsy fakana sary na fitsangatsanganana no laharam-pamehana fa ny zanakazo voavoly araka ny tokony ho izy ahafahany mivelona sy ampisy akony tsara amin'ny tontolo iainana. Notsindrin'ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina izay androany teny amin'ny fokotany tsara honinana commune Masindray district Navaradrano. Toerana nofidian'ity ministera ity anatanterahana ny fambolekazo 20 sy 20. Fambolekazo dia efa era narignesantsika ny fambolekazo atsy fambolekazo ary. Fa za mahita misy zavatra maro tokony aremina agnatin'ny fambolekazo io. Tsy finaritra hoe hanatsatoky le hazo ao amin'ny tany fotsiny tokony ataontsika fa tokony koa zany mba raha-maso izy regny mba haniry tsy sanatriavaka lasa hoe karazana hoe style fotsiny miala tanàna manao fety fambolekazo fa mba tegna amboly hazo maniry dia mba ho hisy vokany zany ny zavatra atao zany ny tegna faniriana zany agnatin'ny raha ty. Fa engany tsy ho atao zavatra hoe mahazatra fotsiny ho za fa mba tokony kolokoloina izy regny. Aoka sambo conscient tsika jiaby fa tsy hoe hitsangatsangana andeha hangala sary hanao selfie ny tegna diantsika ty fa tegna hoe hamboly hazo marina. Araka zany tokony ho ambony ny tapaveloman'ny reto zanakazo misa 10 no volena ireto. Nisy raha teo ny toromarika nomeny ny teknisian'ny tontolo iainana ny amin'ny fomba atao mialoha sy mandritra ary aorian'ny fanatsatohana ny zanakazo. Tompona ndraikitra ny ministera fa manana didy ihany koa ny commune ny sitraka ireto zanakazo no volena ireto. Miamaintso ny tontolo dia ezaka tokoa ny commune manara-maso mijery akaika dia amin'ny fotoana mampety anazy nareo mahita hoe misy feny fikarakarana fa hijery akaiky ny commune sy mivokotany ary anentana amin'ny vahoaka konkoa izay manodidina aty mba hiaro an'ireny satria fahasahiranana natokavana taty nefa fitiavana ny ao anatin'izany ny sitraka ny commune Masindray. Loha hevitra niraisina tamin'ity taona ity ny hoe izay mamboly azo manome aina. Fivoarany antotanisa mikasika ny endrana rajako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny ampienina ny tranga vaovao vao marina ary 12 ny tranga ina raha nitatitra farany navoaka ministera ny fahasalamam-bahoaka ny riva teo. Amin'ny totaly 720 sy 500 araka izany ny tranga rehetra hita hatreto ka 420 sy 200 ny totaly ny voa amin'izao fotoana izao. 20 ny fitambaran'olona sitrana ny tombo 2 ihany koa ny faritra hitana ny tranga vao marina sy ina raha ny fampitambavao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny tapany voalohany fampalalam-bavao aza misaraka aminay rehefa avy eo ny tapany faharoa.
L'UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction. Droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ataovy mamiratra kokoa ny fety araroto indray ary ny promo Noël e kalitao mandona be sady misy cadeau hatramin'ny 1 amin'ny 3 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny Astor ny fotoana oh, oh. Yes. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao. Tsy mbola hita soritra tao anatin'izay 3 volana mahery izay amin'ny fiovana nisy teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana raha ny tombana nataon'ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Nateo azy ireo ezaka amin'ny fanomezana tombon-dainy ho an'ireo mpampianatra mbola maro ny olana tsy voavaka tokony ho jerena akaiky ny Antsiprian'izay. Nateo aza ny fampiakarana ny andamin'ny ho an'ireo mpampianatra. Mbola maro ireo olana tsy voajery ho ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana. Isan'izany ohatra ny fanaovana kilalaon-jaza ny fampidirana mpampianatra ho fanao amin'ny Centre de Formation Pédagogique eo anivon'ny INFP. Ny fampidinana ireo mpampianatra nivoaka teo anivon'ny CRI NFP ho catégorie 3. Raha toa ka catégorie 4 no sitrahan'izy ireo nandritra ny nomination ny taona 2012. Ny fomba fampidirana ho mpiasam-panjakana sy ny maro hafa. Olona tsy mahafehy sehatra ny fanabeazana raha teo amin'ny ankapobeny no mitantana ny ministera. Antony tsy mampivoatra ity ministera ity sy ny sehatra ny fanabeazana raha ny fanazavana. Betsaka loatra ny point négatif atao amin'ny éducation nationale amin'izao fotoana izao. Anjaran'ny tompony andraikitra faratapony indray no manolo satria hitanay aloha zany tsy mahavita aloha zany tsy mahavita ny zavatra andrasana zany ny atao amin'ny fanabeazana dia anjarany no mijery an'izay. Fa ny anay dia manaitra satria zavatra takina dia tokony hiatsara ny fanabeazana, hatsaraina ny fanabeazana ary ny teknisianina izay ato ifotony dia tokony ho exploitena mialatsiny amin'ny teny baiko. Tokony ireo teknisianina ireo zany no ampiasaina amin'ny fanatanterahana an'izay paikady hanatsarana fanabeazana izay fa tsy avela handehandeha fotsiny ny mpampianatra sy ny teknisianina manam-pahaizana. Ekena fa nisy zany ny fanomezana tombon-daha mpampianatra hoe misy ny fampiakarana ny indemnité de cré, misy ny fampiakarana ny indemnité de logement, zavatra tsara zany, misy fampianarana ny fampiakarana ny karama, zavatra tsara zany, fa ny zavatra tena andrasana zany dia le fiantraikan'ilay fanabeazana mihitsy. Araka izany, tokony olona mahafehy sehatra ny fanabeazana no apetraka hitantana ny ministera ho iatrany ireo mpisehatra. Noho izany dia takinay hijerenareo tokony andraikitra mahefa akaiky ny sehatry ny fanabeazana ary oka mba olona mahalala tsara ny fanabeazana ary efa niaina tao anatin'ny sehatry ny fanabeazana ary mahalala tsara ny zava-misy no ho tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Olona mahay miara-monina amin'ny mpampianatra rehetra, tsy manavakavaka, tsy manao resam-piaviana na resam-pianakaviana, afaka mitondra aingana ireo fanavaozana hanatsarana ny sehatry ny fanabeazana na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina, afaka mpandeha aingana ireo tetikasa izay efa misy na afaka mamolavola vaovao entina hanatsarana izany, ary farany mba ho afaka mampifandray ny sehatra rehetra na miankina na tsy miankina mba hisian'ny fitoniana.
manao antsoavo amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ijirakaiky izay olana eo amin'ny sehatra ny fanabeazana izay ireto vondro ny mpampianatra ahitana ny sendika sy ny maro hafa ireto. Fa nisy ny fionana teo amin'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana tamin'ireo fianakaviam-ben'ny mpisehatra amin'ny trano fisakafoana sy fandraisam-bahiny nampahafantarina ny lalàna amin'ny feny tontolo ny asa iandreketany reto farany Arnomena toromarika ihany koa amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy samihafa ahafahana miditra eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Andoarantsika ny fanampanazavana. Ny tanjona moa dia mba ampidirana azy ireo amin'ny ara-dalàna eo amin'ny sehatra izay iasana, zany hoe fampahafantarana andro zareo hoe inona daholo ny tokony lalana le, inona daholo ny zavatra tokony atao, inona ny taratasy tokony ananana rehefa misehatra amin'ireo asa ireo. Zay toerana rehetrarehetra iseharana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ireo dia voakasika an'izao fanentanana izao daholo. Na io mandray vahiny na io tsy misy mpizahatany satria misy angeny mpizahatany avy any ivelany fa misy ihany koa ny mpizahatany ato anatiny. Lafomba voafa ny karakara hetsika mitondra ny lohateny hoe village de structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat à Madagascar ny SAE androany tanjona ny ampifanantonana ny tolotra sy ny tinady ampiroboroboana ny fandrarana sy ireo maniry te hisehatra anatin'izay orom-pikarakara isan'ny nanatrika ny hetsika minisitra ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana sehatra tsy miankina ho ny finiavana ny mitatitra ny Ciprianzay. Maro amin'ny tanora malagasy no dia hiditra eo amin'ny sehatry ny fandrarahany saingolana lehibe ny tsy fisiany tantsoron-karabola antony karakarany Madagascar SAE miaraka amin'ny fanohana ny ONUD sy ny UNCDF ary ny vondrona européenne ny village des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat na ny village des SAE izay no tanterana androany 3 janoary teo amin'ny cité des cultures Antaninarenina. Tanjona ho ny filohan'ny Madagascar SAE ny ampifanantonana ny tolotra tantsoroka ampiroboroboana ny fandrarany eto Madagasikara sy ireo tanora maniry hiditra amin'ny fandrarany. Ny tanjona moa dia tsotra, maro ny tanora izay manana viana andrarà fa ny indrandarana tanteraka moa izay amin'ny Assise nationale pour la relance économique izay napetraka fa mila ampiroboroboana ny fandrarana eto Madagasikara dia izay ny antony izao hetsika izao ampisehoana antsika vahoaka malagasy fa misy ireo rafitra afaka manohana, afaka manampy ary afaka mampiroborobo ny fandrarana izay ataontsika mba hirosony amin'ny matomatotra kokoa ary hiteraka harena na ho an'ilay mpandrarà na ho an'ny fiarahamonina malagasy. Izay ny antony hoe avohitra ny SAE mba afaka mametraka na iza na avaiza na firtaona ka manam-piniavana iroso eo amin'ny fandrarana dia misitraka tantsoroka mba hampavelona ny orinasany mba hampiroborobo ny orinasany. Sehatra iray mamorona asa be indrindra eto Madagasikara ny fandrarana ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena. Maro ireo fandarana safatsy ny vondrona européenne vola anatsarana ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara ho ny masoivony vondrona européenne androany. Isan'izany fandarana Agir pour le commerce et la transformation na ny ACT izay novatsian'izy ireo vola mitentina 30 tapitrisa euro tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina. Andanin'izay misy ihany koa ireo tetikasa napetraky ny fanjakana amoronana asa sy ampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana ho ny minisitra androany. Laza ihany koa ny tenany fa manana fandarana asa mazava anohanana ny mpandrara eto Madagasikara ny ministera. Fantatsika rehetrarehetra fa ny sehatra tsy miankina no tena mamorona harena ary omena toerana betsaka eto amin'ny firenentsika mba ahafahana misehatra ao anatin'izany famoronan-karena izany. Mba ahafahana manampy ireo sehatra tsy miankin'ireo dia be da be ny tetikasa napetraka indrindra mba ahafahana zareo mamorona asa. Anisan'izany koa anatin'izay famoronana asa izay ny sehatry ny fandraharana. Anatin'izay fandraharana izay dia ny hetsika natao androany dia nampiseho fa misy ny fanampiana ny mpandrarà mba ahafahany misehatra tsaratsara kokoa sy ho lavidavitra kokoa dia tohanan'ny ministeranay izany ministeran'ny industrialisation sy développement secteur privé ny hetsika toy itony mba hampisehoana hoe tena ilaina ny ataontsika hoe accompagnement andreo entrepreneur ireo. Ny ministera moa dia manana programma anatin'izay hoe
fanomezan-danja ny mpandraraha zay dia amin'ny alalany fanaovana fametrahana tokotany ilalaovana mazava atao hoe climat des investissements sy tosika manokana ho an'ireo mpilalao na ireo hoe orinasa sy industrie sehatra eto amintsika dia zao vanim-potoana ny androany sy le hetsika atao androany dia tena miditra tanteraka ao anatin'ny hetsika toanan'ny gouvernement tatompoko. itoeram-pety raika amin'ny 30 janoary ity village SAE misokatra ho an'ny rehetra ity ary antenaina fa handrisika ireo tanora hiditra bebe kokoa amin'ny tontolon'ny fandrarana ny fisian'izay. Tsy afaka andehanan'ny fiarintsony ny RN 33 miaingo eo amin'ny croisement ny RN 4 akaiky any Ambondromamy miazo ny distrika ny Tsaratanàna taorian'ny Rotsakorana ny Fanesy mamotaka ny lalana amin'izao fotoan'izao ka moto sarety na dia tongotra no ahafahana mivezivezy sy mamoaka ny vokatra trango izay anaovan'ireo mponina antsoavo amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany Daniela Minorso. No ny faratsiany lalana andaniana 7 hatramin'ny 10 andro ho an'ny sarety, 2 andro hatramin'ny 3 andro kosa ho an'ny motora tena mandeha ny lalana miazo ny lalam-pirenena RN 33 miainga eo amin'ny croisement ny RN 4 akaikina Ambondromamy miazo ny distrika ny Tsaratanàna amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Raha tsy tanteraka ny lalana mamotaka noho ny fisian'ny Rotsakorana ny ka tsy afaka andehanana fiarintsony amin'izao fotoana. Amin'izao volana faraparan'ny volana janoary diavintsika zao zany dia sarety sy taxi moto. Io ihany zany no azon'ny olona haleha ankoatran'izay dia mandeha tongotra izy. Niala tamin'ny 10 maraina tany Tsaratanàna zany zahay zao dia zao amin'ny 4 ora zao tonga eto mahareraka. Tsahiviko fa tamin'ny alahady zay nandalo teto niala tamin'ny 5 maraina ta Bekapaiky izay Bekapaiky sy Tsaratanàna amin'ny 20 kilometatra amin'ny 1.20 ora sasany atoandro zay vao tafiditra any Tsaratanàna. Zany hoe manao agny amin'ny adiny 5 adiny 9 zany ianao amin'ny lalana 12 kilometra. Dia ity zao androany tsy sorana, omaly tsy sorana mba izao zany izy no lazaina hoe maina izy io zao zay dia tena mijaly. Efa tena zay avy any croisement efa niala tamin'ny lakamisy zay dia mbola zao zay mbola ana lakamisy dimanche sabotsy lahady latsinaina efa talata zay dia mbola efa mareraka. Araka izany, raha misy ny fahorinana toto sy fahasalamana ka mila fitsaboana ivelan'ny faritra, tsy maintsy taterina amin'ny sarety na miainga amin'ny lanja soroka, na ihany koa mandeha tongotra amin'ny lalana 5.20 hatramin'ny 7.20 kilometatra eo ireo mponina ao anatin'ny distrika ny Tsaratanàna sy ny manodidina. Tranga izay anovany izay fokotany sy ny solombavambahoaka ny toerana Antsoavo amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika sy ny minisitra tompona andraikitra izay akaiky ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity. Ny lalana aloha amin'izao fotoana zao tena potika hatramin'izay potika ihany koa tamin'ny fotoana tirano tena tampotoana fa misy zany asara manontolo zany mbola ilay tomobile tena potika lalana zavatra tsy lahatao zany zao mba jerenareo akaiky zany ty lalana ity tena potika Tsaratanàna. Ia manoloana ny zava-misy moa zany amin'izao fotoana zao dia tena potika tanteraka ny lalam-pirenena fa 3.30 na ny RN 33 zay mampitohy ny renivohitry ny distrika ny Tsaratanàna amin'ny croisement ny RN 4 eo Tsaraonenana. Tena potika hoy satria raha ny voalaza ity toerana dia efa ela be ny lalana ny tsipotikotra zao vokatry ny Rotsakorana moa zany voalohany ny faharoa mbola misy foana ireo tracteur mandeha dia tena potika ny lalana amin'izao. Manao Antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana Mahefa indrindrindrindra ny ministère ny travaux publics mba hijery manokana amin'ity lalana mampitohy ny Tsaratanàna renivohitry distrika amin'ny croisement RN 4 ty mba tena amboarina faran'izay aingana. Raha ny fankatana ahy dia nanaovana azy ho goudron. Zay ny tena mba fanirian'ny mponina. Raha iverenana, isan'ny distrika mpamokatra vary sy voanjo, mpamatsy an'Antananarivo sy ny faritra hafa ny distrika ny Tsaratanàna. Tahaka ny komuna sy ny distrika rehetra manerana nosy, isan'ny mandray anjara amin'ny fandoavana hetra ihany koa ny fokotany, ny komuna mandrafitra ny distrika ny Tsaratanàna, ka mendrika ny tovizo amin'ny komuna sy distrika rehetra amin'ny fisitrahana foto-drafitra samendrika, ho hiatran'ny solombavambahoaka avy any an-toerana.
lafomba vao hafa vetivety lany avokoa ny tapakila VIP rehetra ho an'ny Kebel Kanto ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady fa 10 ny volana febroary ho avy zao. Noho izany nanapa-kevitra ny mpikarakara ankehitriny fa ho avoaka ihany koa ny tapakila VIP plus araka ny fangatahany mpankafy. Dia zay ihany koa no entsika miampita amin'ireo fitin'ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV tamin'ity androany ity. Toy ny mahazatra ireto indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Cool TV tamin'ity androany ity. Noho ny fisian'ny rivodoza fity izay iantraika amin'ny faritra avaratra andrefa nosy dia nampahafantatra ny teo anivon'ny orinasa Madagascar Airlines fa isy fikorontanana ny sidina ataon'izy ireo any antoerana Rapitso raika amin'ny 3 Janoary 2024. Isan'ny tena voakasika ny sidina mihazo any Mahajanga sy miainga ao antoerana raha ny fanazavana. Maty ny rodanan'ny trano ny zaza misa 3 tao Ambohimarina distrikany Andramasina, ankizy 3 mianadahy, 17 sy 7 ary 4 taona no niara-maty ny rodanan'ny trano briky misy rihana iray tany Tsibeomby Fokotany Ambohimarina distrikany Andramasina ny arivany 7 Janoary 2024 tokony ho tamin'ny dimora sasany. Voatsindry sy tototry ny rindrina tao izy ireo ka antony tarika ny fahafatesany. Avitra soamantsara kosa ny olona 3 hafa ary tsy misy atahorana ny ainy. Fiara fitateram-bahoaka zotra mampitohy any Tsaraonenana sy Analakely izany hoe 141 no nifatratra tamin'ny sarety tamin'ny maraina. Raha ny loharanom-baovao dia olona 4 no namoy ny ainy. Tsy mbola voafaritra kosa ireo naratra hatramin'ny orana noratana sy nahazoana ny vaovao. Ny 2 tamin'ireo namoy ny ainy teo amin'ilay sarety tanana ary ny 2 hafa kosa tao anaty fiara. Efa nentina namonjy ny toeram-pitsaboana avokoa ireo naratra raha ny loharanom-baovao azo farany. Any ivelany, tokony hiomana amin'ny ady isika ary hiaro tena raha misy ny fanafihany Amerikanina, hoy ny nambaran'ny filohalefitry ny Iranianina Mohamed Aref Omaly Lakamisy 20 Janoary 2024. Fanamarana nataony manoloana ny fandrahonana sesilany ataon'ny Etazonia. Dia zay ihany koa no entina manakatony indray ny fiarahana amin'ity ality naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Azadiny ny fotoanantsika rehefa zoma tahaka izao fotoana ny fandarana ankitsipo izay hanasananao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafo manaraka indray. Veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.